Ankafaliana indray tompokilasy tompovavy no idirako ny tokantrano amin'izao atoandro izao atao anatin'ny vaovao-antsary ny televiziona malagasy manolotra ny araba tompoko ary manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mialohan'ny idirantsika ao anatin'ireo votoatim-baovao aloha dia indro atolotra anao vetivety ireo lohatenim-baovao. Dia mitempolo isanjato ny asa fanarenana ny Tomasina no vita amin'izao fotoana izao ny famerenana amin'ny laoniny ny fiainana andavanandro ny mponina no isa ny asa lahara-pahamehana napetraka. Ireo no fantatra nandritra ny tatitry ny asa vita tao anatin'ny 2 herinandro ny tsangana ny unité de coordination. Tafafindra amin'ny commune Mariarano ireo mponina amin'ny secteur Ambodivato raha tao amin'ny commune Ambanivohitry Ankofa district ny Maroantsetra izy ireo hatrizay anamora ny fikarakarana ny taratasy-panjakana izao fifindrana izao. Rava ny mpitandro ny filaminana eo anivon'ny polisy pirenena ho mandry tsara ny tambazotra andahalo mpamakifasana amin'ireo fokotany maromaro any amin'ny district. Ho an'ny Tomasina vetrany isika no kafatsika ny vaovao amin'ny ity atoandro ity 5:30 isanjato ny asa fanarenana ny Tomasina no vita amin'izao fotoana izao ny famerenana amin'ny laon ny fiainana andavanandro ny mponina no isa ny asa lahara-pahamehana napetraka. Miroso ny asa fanarenana ary tanjona napetraka ny fitondram-panjakana no hoe mponiny Tomasina miaina ao anatin'ny tontolo voaharo afaka miatrika ireo loza voajanahary sy ny fiovan'ny toetrandro. Nanao tombanezaka tamin'ireo asa vita nandritra izay 2 herinandro ny tsanganan'izay ny unité de coordination raha ity tatitra entiny Aisha Abasa, Mira Londine sy Esther Savinasy ary Aristote Morolin solitena televiziona malagasy any Tomasina. Tao anatin'ny 2 herinandro nananganana ity unité de coordination ity dia efa maro ireo dingana vita hitondrana ny asa fanarenana. Isan'izany ny famerenana ny tany herinaratra eto taptanana ny Tomasina. Ao anatin'io hatreto dia 5:30 isanjato ny asa vita. Atao hoe somary miadana ihany fa mandroso ihany fa hatreto dia mbola hoe prestataire roa. Zay zany no entreprise andrasana amin'ny terinandro ity sy ny fanapahan-kevitry ny ireo mpamatsy vola ny banque resepirenina indrindrindrindra amoaka ireo orinasa valy fanampiny mba azona mampandroso angaikaingana koa izany fanarenana ny jiro eto amin'ny tanàna Tomasina izany. Ao ihany koa ny fanarenana sy fanamboarana ireo tompom-pahasalamana efa misy araka izany ireo tetikasa mifandraika amin'izany. Dia efa misy fikarakarana ny CSB2 na ny amin'ny Tamatavy 2 na eto Tomasina fikarakarana ny tetikasa momba ny CAS mora feno sy ny ireo hôpitaly be rehetra dia inotsika fa amin'ny terinandro ity dia efa hita hoe valiny hoe manomboka ireo finamarina manomboka ny tetikasa ny momba n'ireo toeram-pitsaboana ireo mba tena azon'ny mponina misitraka ara-dalàna izany fanomezana ny retolotra amin'ny tompom-pahasalamana eto amin'ny Tomasina izany. Isany 22 andraraha napetraka ihany koa ny fampiakarana ny tany ireo mpianatra iverina eny an-dakilasy. Hatreto dia eo amin'ny 5:30 isanjato ny Tamatavy voalohany ny atao hoe mpianatra miverina an-tsekoly ary valo amin'ny 5:30 isanjato ny amin'ny Tamatavy faharoa dia misy koa ny projet zany amin'ireo CEG sekolim-panjakana lycée tsy maintsy efa tafiditra ao anatin'ny projet daholo ireo lycée am-panjakana ary tsy ho adiny ihany koa izy ny mety amin'ny privé fa efa misy koa vinavina amin'ny anam-pina anosehana tanànan'izy ireo. Asa mbola hatao ihany koa ny fanadiovana ny tanàna sy ny fanarenana ireo biraom-panjakana. Raha ny tetiandro napetraka dia hatratra amin'ny 9 mbolana ity unité de coordination ity hitondrana izay fanarenana ny tanànan'ny Tomasina izay. Efa voaresaka tao anatin'ny fanadihadiana iny ihany moa no mahakasika ny famerenana amin'ny laon ny fampianarana ny Tomasina ka noho izany indrindra dia noraisan'ny vondrona mpitatitr'entana mampiasa ny lala-pirenena faharoa ny fanarenana ny tafon'ny sekoly fanabeazana fototra EPP Dépôt Manangareza ao Tomasina izay rava ny Rivodoza Gezany nanolotra tao an-toerana ny faran'ny herinandro teo ny fanintso zato mahery sy fantsika hanaovana ny asa avy amin'ireo mpitatitr'entana mampiasa ny lala-pirenena
tena faharoa izay raha ity tatitra hoetiny François Jean-Jacques Kaity. Iantohan'ny vondrona mpitatra eto Madagasikara mampiasa ny lalam-pirenena faharoa ny asa fanarenana amin'ny laoniny ny tafon'ny sekoly fanabeazana fototra depo Manangareza iny izay raha vokatry ny rivodoza Gezany. Mahatsapa ny mazava-dehibe ny setry fanabeazana izy ireo ka nisafidy toerana ity asiana fanarenana ka fanitry misy zato mahery miampy fantsika natolotra nomboana ny asa. Fa ny groupement de transport poids lourd moa zany ny marchandise dia miasa manamorona ny route nationale RN2 io. Dia ny safidy zahay amin'izay zavatra rehetra ataonay zany amin'ny izy manamorona ny route nationale. Dia ity zany no safidy latsaka satria manamorona ny route nationale. Ary ny don rehetra maromaro don ataonay fa manamorona ny route nationale jusqu'à fanandrana samboanarana akatemy zay tratra cyclone zany misy daholo misy SP2 misy école maromaro izy ireo na wanaovana ny fanampiana. Manampy aingana firenena ny mpianatra an-tsekoly ny favitany asa fanarenana toy izao hoy ny bentanàna ny commune Ambonivohitra Toamasina raha nisaotra ireto groupement de transporteurs de Madagascar ireto tamin'ny ity hetsika ity. Isoragna maventy zareo ary maromaro ny karanjareo satria anisany manampy atsika mamerigna sady ny zanaka atsika herigna ampianaragna malaky zany ny fahazahoagna ny reto fanitsy reto ary manantena zay fa hitoatragno ny fiarahagna ary manentana ihany koa ny izay mbola tsy nagnomia mba agnomia ary agnampy tanteraka ny tanàna Toamasina satria zao hetsika ataonareo zao dia mahavelombolo ary mahita fa samy tiany tamatavy atsika jiaby. Mbola maro sekoly rava vokatry ny rivodoza Gezany aty Toamasina voalohany sy faharoa ka tena ilaina fifanomezan-tanana toy izao ahafahana manaraka ny saitry ny fanabeazana hoy ny solitena Andriana Atsinanana raha nisaotra azy ireo tamin'izao hetsika izao. Ho an'ny lycée Jacques Arabe Mananjary kosa indray nanatanteraka hetsika fanadiovana faobe ny faritry ny sekoly niaraka tamin'ny fokon'olona tany Toamasina ny fikambanana BTM na Betsileo Tsamanavaka ny zoma faharoapolo martsa 2024 teo ho fanarenana ny sekoly. Jean Fabrice Volatina Anjary Lala solitena televiziona malagasy any Toamasina. Traboina manodidina ny 200 mahery eo no niarana hetsika ny fikambanana BTM na Betsileo Tsamanavaka ny karamaina 7 ariary isan'olona nanadio ny tokotany-tsekoly ny lycée Jacques Arabe Mananjary ny zoma 20 martsa 2024 teo. Izao tolo-tanana amin'ny fanadiovana ny faritra ny sekoly izao dia fanomezan-danja ny lafin'ny fanabeazana sy tafiditra hatrany amin'ny hetsika ho fanarenana ny tanàna Toamasina taoriny fandalovany ny rivodoza Gezany iny. Safidy zay ny tolotolotana ho an'ny Toamasina taorina ny cyclone Gezany. Ny antefa manokana tamin'ny resaka fanadiovana no nentinay teto Toamasina. Ary rehefa nantonga teto Toamasina zay dia toerana nanao vizita nisafidinay manokana ny lycée Jacques Arabe Mananjary satria tsikaritra hoe voalohany indrindra amoron-dranomasina izy zany hoe no vio hitanay zany manarakaraka izay ihany koa ny BTM dia miantsehatra amin'ny resaka fanabeazana. Niarahana izy ireo niasa tamin'ny sampandraraty teto an-toerana izany hetsika izany. Niarahana niasa manokana ny fanadiovana tamin'ny zareo avy amin'ny protection civile no miantony betsaka ny azo minjera tato izay tsy tapaka na famaky fa ilaina tronçonneuse dia mihetsika tronçonneuse anankidimy zahay eo niarahana ihany koa zahay tao amin'ny sampandraraha medidiny fonjy mba izareo no fanjay an'ireo hazo rehetra minjera ankoatra izay mety hoe ilaina amin'ny fanatsarana ny sekoly aoriana zao antsika taona izao. Raha ny fantatra anome fampiofanana fanaovana savony sy ny maro samihafa maimaim-poana ho an'ireo rehetra izay very asa tamin'ny fandalovany ny rivodoza Gezany iny teto Toamasina ireto mpikambana avy ao amin'ny fikambanana BTM ireto amin'ny fandalovana izy ireo eto Toamasina izao. Eo amin'izay fampananana asa ny mponina very asa vokatry ny rivodoza Gezany any Toamasina izay ihany koa dia nitondra ny anjara birikiny ho fanampiana ny mponina Toamasina izay trabona tamin'ny fandalovany rivodoza Gezany ny fikambanana BTM na Betsileo Tsamanavaka ka nisy ny fanomezana fiofanana maimaim-poana momba ny asa tanana ho an'ireo vehivavy tena marefo. Jean Fabrice Volatina Anjamalala solitena televiziona malagasy any Toamasina trany no mitatitra ny vaovao. Nanome fiofanana manao asa tanana maimaim-poana ho an'ny mponina Toamasina ho fanampiana azy ireo amin'ny fasairanana amin'ny fitadiavana asa taoriny fandalovany ny rivodoza Gezany iny ireo mpikambana avy amin'ny fikambanana BTM na Betsileo Tsamanavaka avy an-Antananarivo ny sabotsy fa 1 ny volana martsa 2024 teo.
amin'ny mahasamy malagasy mila mifanometanana ny rehetra indrindra amin'ny fotoan-tsarotra toy izao. Eto Tomasina ho an'ny androany dia fiofanana momba ny fanomezana asa ho an'ny tanora sy ireo very asa taoriny sy voany. Ny fiofanana dia miopana amin'ny fanamboarana ny savony, savoka, ny lokotrano ary ny faty-devoe. Ny tanjona moa ao anatin'izay dia ny mba hananan'ireo tanora ireo asa fivelomana na vadinasa satria misy ihany koa no mbola mpianatra manao izao formation izao dia mba ahafahan'izao ireo misitraka asa avetrany aorian'izao. Amin'ny ankapobeny ny andro indray andro mahavitana ny formation momba ny fanarana savony satria tonga dia pratika avetrany no atao. Ny fahavitry amin'ny piofana amin'ny ankapobeny misy efa mizato latsaka eo ny piofana tonga ny tendro andeha. Somary menimena ny olona lavitra ny toerana, somary menimena ny olona tamin'ny akaiky loatra atongotra ny fanefasana ny filazany fa amin'ny ankapobeny ampiainany andro indray andro anaovana ny forme. Afapo tamin'izao fiofanana izao ireo nisitraka izany teto ka velom-pisaorana ny fikambanana. Mankasitraka ny zareo manokana izay satria ny fidiny maro maneran'izao fa izay nefa voafidy ao anatiny dia isaorany be indrindra zareo. Ampiarina ilay izy ka atao fidiram-bola melomana ny ankohonany hanampiana fiainany. Raha izay dia mankasitraka zareo izay satria zareo efa ny alavitra any mba nanampy anay izany amin'ilay asa. Izy afaka ataony vadinasa amin'ny fitadiavanay. Raha ny fantatra mbola vonona hatrany ny anome fiofanana hafa ankoatran'ireo izay efa natolotra teto ireo. Ireto mpikambana avy amin'ny fikambanana Betsileo tsy manavaka ireto amin'ny manaraka. Nahazo famatsiana rabola avy tamin'ny PAM ireo mponina amin'ny fokontany Ambodisiny sy ny fokontany Vondro. Ny PAM izay mpiara-mambonantoka amin'ny fanjakana manome tantsorika ireo vahoaka Trabona Andrea Flavienne. Katrano miisa 770 vao amin'ny fokontany Vondro sy fokontany Ambodisina no nisitraka lelavola 4 alina sy rehetsy avy tamin'ny mpamatsivola PAM izay miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana. Izao natao moa dia entina nampiana ny olona Trabona hanarina ny fiainany andavanandro. Ny fanampiana tamin'ny fitaka lavola dia mba hanarina ny fiaina nefa tena sahirana zareto ary tena potika tanteraka ny zavatra anatin'ny fiainana indrindra fa mitoka ny trano sy ny fikarakarana ny zaza satria za zany tsy manambady. Nambarany ben'ny tanàna ny komina Amboditandroma amy Victorino tsy fanampiana ara-tsakafo ihany no azon'ireo vahoaka tao aminy fa eo ihany koa ny tosi-karabola ka mahavelom-bolo izany. Eto zany izay dia velom-pisaorana satria tsy ny tosika ara-tsakafo ihany izany no azo tety fa mbola nahazo an'izao fanampiana ara-bola izao mba hoentiny reto vahoaka reto hanatsara ny ao ny tena ilainy ao anatin'ny tokantrano. Eto moa ny ben'ny tanàna dia mbola mangataka amin'ny fitondram-panjakana mbola hijery anay ty fotony satria maro zany faharavana ty aminay raha tsy teny fotsiny izay raha ny trano zany ny anay ty dia mbola manantena izay fitsonjovana amin'ny resaka fanamboarana trano sy fampitaovana. Tao anatin'ny 7 andro dia teo hatrany ny BNZRC izay iraka ny fitondram-panjakana nanara-maso ny fizarana ny fanampiana ety fotony. Marina moa fa ny fokontany 12 atao anatin'ny komina Amboditandro distriktan'ny Tomasina faharoa ity moa dia hisitraka ity tosi-karabola ity mandritra ny 3 volana. Ivadika lafomba vaovao fa isika mahakasika ilay fisoratana anarana biometrika efa vonona amin'ny fiatrehana izay fisoratana anarana biometrika na enrôlement biometrika izay ny ao amin'ny distrika Antsirabe faharoa ny fanofanana ireo tanora natateraka ny asa no nentina nanomboana izany tany an-toerana raha ity fanadihadiana entiny kady Rajao ny Raitsy. Tanora 17 isahana ny fandraisana ny angon-drakitra ao anatin'ny firosoana amin'ny fisoratana anarana biometrika. Eto Antsirabe faharoa ireto miatrika ny fiofanana eto amin'ny Braony distrika mandritra ny 7 andro ireto nanomboka ny sabotsy 20 marsa ny fiofanana nampianarina azy ireo ny mikasika ny fahizina na identité ho an'ny olo-pirenena feno 12 taona ny fomba fandraisana ny olo-pirenena ary ny fikirakirana ireo fitaovana ilaina ao anatin'izany
fitaovana 4 no efa tonga ho anan-tsirabe faharoa aoriny ny fiofanana dia andrasana ny tetiandro amin'ny fanombohan'ny asa ao anatin'izao fisoratana anarana biometrika eto anivon'ny distrika n'Antsirabe faharoa izao. Mbola izay tetika asa izao tokana na ilay fisoratana anarana biometrika izay hatrany dia ao anatin'ny fiofanana ihany koa amin'izao fotoana izao ireo teknisiana andraikitra ny fanatanterahana ilay enrôlement biometrika izay atomboka tsy ho ela any an-tany fotsy nomena sehatra ny tanora anatanteraka ny asa ka nisy ny fiofanana ho azy ireo onja andria mitantsoa. Tetikasan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny izao tokana ny fanatanterahana ilay enrôlement biometrika. Zany hoe fanamarinana amin'ny fomba arakajy mirindra sy teknôlôjika ny olona iray mba hananana ilay faizina tokana. Efa ao anaty fampiofanana tanteraka ireo teknisianina hiandraikitra izany aty an-tany fotsy. Teknisianina informatika sy agent enrôleur ireo no fanana tsy vitany hoe fiofanana ara-teknika ihany fa moralement ary indrindra ny technique de communication zany tena voafen'ireo voavolavola ireo na fomba firesaka na amin'ny fomba fanatanterahana ny asa. Mampiofana aloha voalohany indrindra rehefa vita ny fiofanan'ireo agent enrôleur ireo dia manao fanentanana amin'ny vahoaka eny fotony hanao an'io enregistrement base de données nationale mihitsy zany hoe atambatra amina base de données nationale tokana. Tanjon'ny tetikasa aloha hatreto dia ny hananan'ny olona feno 12 taonany mihoatra ilay numéro unique d'identité. Hatreto aloha dia ny tetikasa dia hatreo amin'ny fanaovana enregistrement ao anatina base de données. Rehefa tonga eny amin'ny site d'enrôlement ny olona iray rehefa voamarina ny ara-taratasy mahakasika azy dia tsy maintsy miroso indray amin'ny famantarana mahatokana azy. Tsy inona izay fa ny fijerena ny ato-maso ary ny tareha ary indrindra ny fampiasana ny lavitondro. Rehefa tanteraka io manana izay numéro unique d'identité izay ianao. Tombony amin'ny fanaovana azy ity ny fidirana amin'ny sehatra ny ara-dalàna sy hisorohana ihany koa ny mety ho osoka na ny tsy ara-dalàna. Vaovao hafa tanteraka 12 taona katroka no nangatahany mponina ao amin'ny secteur Ambodivato commune ambanivohitry Ankofa district-ny Maroantsetra efindra ao amin'ny commune Mariarano no ny fahasahiranandreo mponina amin'ny alaviran'ny renivohitry ny commune ankehitriny dia afa-pahasahiranana ny mponina satria nivaly ny fangatahan'izy ireo ny efindra commune izay. Boniface Ramiandrison. Misedra olana ny mponina eto amin'ny secteur Ambodivato nandritra ny taona maro amin'ny filandrara amin'ny commune. Raha ny zava-misy dia anatin'ny fokotany Benavony commune Ankofa ity secteur ity. Lavitra nefa ny renivohitry ny commune Ankofa raha oharina amin'ny commune Mariarano satria mampita kely ity renirano ity izy ireo dia tonga amin'ny renivohitry ny commune Mariarano hanika na fampianaran-jazy na tobo-pahasalamana dia ao Mariarano avokoa ka nangataka ny hitambatra amin'ny Mariarano izy ireo. Zay zegny raha fa misy raha ifegny zeny amina didy amina commune Mariarano na amina didy amin'ny commune Ankofa voatery resy maintsy magnano satria zany commune Ankofa zahay raha misy raha ifegny amin'ny commune akany magnano zahay amin'ny commune Mariarano zahay sy zay amin'ny commune Mariarano ndraiky fa raha jiaby ataonay jiaby zany na amin'ny hôpitaly na amin'ny CESEO Mariarano voatery tsy maintsy tafa manefaka zegny zay zay voadobla zahay nanapakiritra aminay zahay avy zany allo tsika na demande firy amin'ny commune Mariarano fogna ilana amin'ilay double mbo commune araiky fô kaniky agnifantsika didy avy raha misy didy ifegny. Nanomboka ny taona 20 izy ireo no nanao fangatahana ankehitriny tanteraka ny nofinofo taoriny fangatahana ataon'ny fokon'olona sy ny zanaka ampielezana mila ravinahitra ny velany ka natambatra amin'ny fokotany Mariarano i Ambodivato. Lanonana tsotsotra ny tanterahana teto Ambodivato no nanolorany ben'ny tanàna ny commune ambanivohitra Ankofa ireto vahoaka ireto ho an'ny ben'ny tanàna ny commune ambanivohitra Mariarano afanena tanteraka ny an'ny vahoaka fa afa-pahasahiranana amin'izao fifindrano fokotany Mariarano commune Mariarano izao. Iverina amin'ny vaovao mandidina ny fanabeazana isika afa-pahasahiranana ireo mpianatra ao amin'ny lycée Mahatsinjo district-ny Lalangina fanahazo efitrano fianarana vaovao afaka tamin'ny fanofana trano ianarana noho izany ny sekoly Vonjy Arso.
Fifaliana no nandraisan'ireto mpianatry ny lycée eto Mahatsinjony ity efitrano fianarana efatra vaovao nomena azy ireo fa afa-pasairanana satria tranon'olona nofaina no ny anaran'izy ireo nandritra ny taona vitsivitsy lasa izay. No ny fatsapan'ny ao anivon'ny komuna ny fahazotoan'ireto tanora manofahaizana mampahalalana dia nanana finiavana ihany koa ny mpitarika rehetra ka nanao izao fotodrafitrasa izao tamin'ny alalan'ny famatsiam-bola ziady. Any amina 500 mahery ny tablaba nomen'ny fanjakana ministerna fanabeazam-pirenenantsika ary anisany io hitantsika tablaba manarivony koa nataony siady dia zay no vita Andriamatotale dia hanolotra ny zava-bita zahay Andriamatotale ity ny zavatra vita ny fokon'olo sy ny olom-boafidy sy ny tompona andraikitra taty toerana dia tolotra fitiavana fampitombona lenta sy fanatsarana ny faripahaizana ny zanakilalangina ny fiaraha-mientana tahaka izao. Fampandrosoana ny tombotsoan'ny zazampianatra isan'ny manamaivana na ezaka mbola mila tratrarana ezaka ny masoany ao ministera amin'izao ny fanampiana ny efitrano fianarana satria rehefa miampy tsara ny efitrano fianarana dia mitombo ho azy koa ny feim-potoana ahafahan'ny mpianatra mianatra ary rehefa ampy tsara ny feim-potoana ianaran'ny mpianatra dia mazava ho azy fa hihatsara ny kalitao ny fanabeazana ary tsara ny vokatra andrasana ny farana ny taona. Manodidina ny 20 ireo mpianatra eto amin'ny lycée Matsinjony ankehitriny ka nahatonga ity efitrano ity natao efatra izay mirefy 7 metatra amin'ny 7 metatra ahafahan'izy ireo misitraka ny fampianarana sy ny fanabeazana. Tsy ampy fiofanana ara-pananana sy arakasa ireo tanora vehivavy ao anatin'ny distrika ny Fianorivo Atsinanana kanefa dia manana tanjona mamiratra ny voatra amin'ny fiainana izy ireo. Antony iray tsy mahafaka ny herisetra ny antoerany ihany koa izany ka mangataka ny hanomezana fiofanana azy ireo ny fikambanam-behivavy any antoerana raha ity fanadadiana entany Abel Benjamin. 12 taona no miakatra manao firesana aranofo tsy voaro ny tovavy aty ambanivohitra. Maro ny tsy mahatody fianarana. Olana lasa fahazarana ireo zatovo sy renin-jaza aty ambanivohitra ihany koa ny mitaiza irery laosa ny babanjaza. Misipona ravin-jorofo na hoe zingaty kanefa ny fidiram-bola ka maro ny tsy afaka mandeha ansekoly fa malaky mitondra trano sy fidiny ka manao fangatahana fampiofanana samihafa indrindra fa ny fitantanana tokantrano. Hotel miala-mianatra mandeha magnaraka lalahy avake amin'izay tonga amin'ny lalahy avake torafany miherigny avake amin'izay tsisy ampasandraha amin'ny tanàna avake magnano tokantrano mbola tsy mahay mifehy agnatin'ny tokantrano za fa zaho mangataka hoisy formation kasika ny velon-tegna ny tokantrano iomploko tsy ampy fitaova zegny ilay fagniriako andrindrandrindra sy ty amin'ny fiompagna omby ny amam-borogno isan-karazany mbola tsy ampy zegny velon-tegna. Namaly ny etahita io ny filoam-panolona ny fikambanana mampiray na dia akanina ary nanamafy antrano izy fa mila manana toe-saina miabo sady mpandraharaha no mahay mitady vola. Ho fisantarana izany anefa dia nisy avy antrano ny tady vola ny tambarana tamin'ny alalan'ny fampisehoana ny mpanakanto ho tady vola ny vehivavy teto amin'ny fokontany. Midira agnatin'ny fikambana fa maro ny raha hitantsika agnatin'ny fikambana sahiantsika mandray andraikitra satria isika vehivavy no mampandroso ny tokantragnontsika ny komuna misy atsika firenena misy atsika satria atsika viavy efa nahazo mitovy amin'ny zareo. Mampaheranareo zahay ary voma koa zahay lehilahy hifagnometagna izy koa tsy miasa anao tsy mipetraka ny haja mipetraka agnatin'ny tokantrano mila tsy miravoravo tagna e. Fantatra ireo tamin'ny lanonana maro sosona sady fianamben'ny vehivavy fampandrosoana ny komuna Ampasina Manongory izay notanterahina teto Ambatofolaka. Hesika izay notary ny vadiny solombavam-bahoaka Nadia Kristalcom. Vavaon'ny fambolena ho fiatrehana ny taom-pambolena ny Morondava dia nidina ifotony hijery ny fandrindrana ny fitsinjanana ny fampiasana ny renirano Dabara ny lehibe ny faritra Vonjomaika any antoerana. Tanjona ny anatsarana ny vokabary sy anampiana ireo tantsa. Isabelle Jude Celestine Andry Marson. Natomboka tamin'ny fangatapitahina tamin'ny Zanahary sy ny razana ny asa fandaminana ireo fanatsarana ny lamina eo amin'ny fampandehanana na ny fitsinjarana ny rano ny Dabara ary naraina asa avy hatrany izany amin'ny fanadiovana ny lakan-drano. Nitohy tamin'ny
fionana tamin'ireo solotena ny Tantsaha avy ety Morondava ka natao tao amin'ny distrikany Mahabo ny dinika ho fanapahan-kevitra amin'izany lamina izany. Laha tsy naolava fivoria-bonjim-painy zao be fahoaky varoregny atoroany tsika tsy andany lera ny volo lava beto fa anaraka ny dabaray manao bakandony any tsika jerentsika zay azo hoe tsy misy arakaraka fanapahan-kevitra fa manan-kevitra fa ny hevitsy andefa rano tsika mandriny terinandro amin'izao delta amin'nydetsika varoany. Dinana fijerena ny foto-drafitrasa sy ho fanamafisana ny lamina napetraka avy hatrany ny fidinana ifotony. Midina ty fotony tokoa ny avy amin'ny faritra izay tare lehibe faritra miaraka amin'ny mpitandro filaminana amin'ny force de défense et de sécurité. Nanaraka an'le dabarava ny andohany no nitaraina ny any amin'ny zone delta tsisy rano mihitsy. Dia niezanany ny fampiresaka amin'ny aty andohany na hena tsikelikely ny rano mba ahafahany ny any amin'ny zone delta misitraka rano. Ny vinavinan'ny fandamina dia mahatra herinandro ny nandefasana ny rano makany amin'ny zone delta. Tsara omarina fa manodidina ny 3,000 hektara ny tanimbary ao amin'ny zone delta raha ny 2,000 hektara amin'ireo ihany no mahazo rano indrindra rehefa maintany. Isan'ny antony nanaovana izao fidinana izao ny tsy fahazahoan'ity zone ity rano amin'izao fotoana mpahavaratra izao. Iara-iasa araka izany ny faritra Menabe, ny fitaliava-patry ny fambolena sy ny fiompiana, ny federasiona ny Dabara, ny KMTBM ary ireo mpitandro ny filaminana ho fandraisana ny fepetra entitra ho an'ireo izay tsy manara-dalàna indrindra fa ireo izay tsy manana vanety. Vaovao avy any Ambatondrazaka vonona many olana eo amin'ny ireo mpandrarany Ambatondrazaka sy ny faritra ny lehibe ny faritra Raotra Mangoro amin'izao fotoana izao ka noho izany indrindra dia miantso ireo mpandraray izay manana vola ao amin'ny faritra ny lehibe ny faritra Raotra Mangoro ho tonga nantona ny tompon'andraikitra mba ahafahana manefa ny volana izy ireo miora avatsoa fetrana rindra samy manana. Ankoatran'ireo komuna enina izay misitraka ny ristorina avy amin'ny orinasa Ambatovia ato anatin'ny faritra Raotra Mangoro. Hojerena manokana ihany koa ireo komuna hafa. 5% ny teti-bolan'ny faritra dia natokana ho an'ny fampiroboroboanan'ny voakabary sy fanatsarana foto-drafitrasa mpambolena. Ankoatr'izay ihany koa manao antsoavo amin'ireo orinasa manana vola amin'ny faritra ny lehiben'ny faritra Raotra Mangoro ifanantona ahafana mijery ny fomba andoavana ny volan'izy ireo. Dia eto zany manararaotra ihany koa manao antso amin'ireo olona izay efa nanao asa satria araka ny lazaina teo fa tany amin'ny taona 2020 sy 2020 farany istrahan'ny faritra ny Tamberombidina Ambatovia dia manao antso avo amin'ireo olona izay efa navita asa nanatanteraka asa izay tsy mbola narahin'ny volany satria fitantanana raha-mpanjakana tsy misy hoe janona mahatsy manao foana. Izay ilay lazaintsika eo continuité de l'État. Dia miantso azy ireo zany atoato mba hifanantona, hifampiresaka, hifandinika hoe inona ny tokony atao, ona sy ahoana ny tokony atao ahafahana mandoa ny volan'izy ireo. Satria fantatsika fa betsaka tamin'ireny olona ireny no sendra olana ary misy mihitsy moa zany nampalahelo fa namony ny aina. Dia izay zany misy ny fandaminana atao ifampiresahana, ifanantona mba hijerena ny fomba ahafahana mandoa ny volan'ny zareo. Mitohy hatrany ny asa fampandrosoana ary tsy maintsy aloha ny volan'ireo orinasa izay navita antsaka sy andavan'ny asany teto anivon'ny faritra hoy ny lehiben'ny faritra Raotra Mangoro. Izany rehetra izany anefa dia tanterana ao anatin'ny fanajana ny lalàna. Ho any mandritsara sika amin'ireto vaovao manaraka ireto mpikambana eo anivon'ny dinany Malainkialatra avy amin'ny komuna 720 mandrafitra ny distrikany Mandritsara no nomena fanazavana sy fiofanana manokana mahakasika ny fampiarana io dinany Malainkialatra io mba hisiany fandriam-pahalemana maharitra any amin'ny renivohitry Androna. Georges Arsan Randrina Solidarina no mitatitra ny vaovao. Fanambokoavana no apetraky ny lehiben'ny faritra Sofia ny isan'ny fandriam-pahalemana maharitra aty amin'ny distrikany Mandritsara.
mba afana manatratra zany tanjona zany dia napetraka ny dinany Malainkaratra ka mpikambana anivon'io dina io avy amin'ny komina 7 aty antoerana no nomena fifanana manokana amin'ny fampiarana io dina io. Heloko be vava avy eo heloko magnaraka heloko tsotra fahatelo heloko ny tanàna heloko be vava ndraiky heloko tsotra iny ologno ny voasazy aminazy fa misy ndraiky heloko ny tanàna manontolo voasazy toko fampiatratsika sisy raha tsy manjary ato avakeo misy heloko spesialy tsy magnavadraza dina na zovy izy koa mbola ato agnatin'ny farisovia dia iharany dina ny Malainkaratra didy mpitsaragna mitondra azy to ty dina ty dia mitovy leta amin'ny lalàna manankely eto amin'ny tany sy ny firenena mampiatra dina toy mitovy mampiatra lalàna manankely aza mampitombo amin'ny raha volagnin'ny boky ty. Mila hainareo ny raha voalazany ty lalàna amin'ny fihentsika toy ary reko magnaraka to tsy solo migadra satria voafehy izy ty ato raha jiaby amin'ny fiainatsika. Nandritra n'izao fifanana izao no nametrahana ny biro maharitra hitantana ny dinany Malainkaratra anivon'ny distrikiny Manitsara mazava ny tanjona Manitsara milamina Sofia Mandry Valimana. Tamanjotra andal pamakifasana amin'ireo fokotany maromaro any amin'ny distrikany Manitsara no rava ny mpitandro ny filaminana eo anivon'ny polisy pirenena vokatry ny fiara-miasa tamin'olon-tsotra sy tsara sitrapo. Georges Arsan rarena solidarina trany no mitatitra ny vaovao. Laropa makifasana miaraka amin'olona efatra hafa izay piretsakombakomba amin'izy ireo sy ny entana izay angalarin'izy ireo ao anaty fasana no sarony mpitandro filaminana anivon'ny polisy pirenena aty amin'ny distrikany Manitsara vokatra ny fiara-miasa tamin'olona tsara sitrapo. Ologno roa mpampiantragno roa moa zareo namakifasana zay le tratra aminay ato dia namosa le ologno mpampiantragno zareo ary ny mpividy ologno eligny zany zareo zao voasamboka aminay ato raha fa vita fagnatadiana ary ny eloko vitany ny aiky ny eloko vitanjareo ary hatolotra eo amin'ny fampanoavagna dia teniko farany zany raha misy zavatra mampiahiahy amintsika vahoaka agny mba aza misalasala magnatony zay mpitandro filaminana fa sekre tazominay fogna fa zaheo tsy natao ologno natahorana fa natao ologno iaraiasa amin'ny vahoaka. Mankasitraka ny ezaka ataon'ny mpitandro filaminana ireo fianakaviana niarany vakifasana. Mankasitraka mpitandro filaminana indrindra ny ato amin'ny polisy eto Manitsara amin'reto fagnenjehana fahatakarana reto mpamakifasana zay izy zany agnatin'ny victime zany fikotany andran'reto vakifasana zany fa efa niteniny marigny fanagnano zareo ary namosa le fasana vakinjareo te makasitrika betsaka amin'ny fikarakarana ny tanàna magnato. Fasana maromaro aty amin'ny distrikany Manitsara no lasibatra ireto mpamakifasana ireto marina fa tsy makatao-lambalo izy reto fa ny vola sy ny entana sarobidy ao amin'ny fasana no alainy reto olon-dratsy ireto. Aben'ny tanàna sy ireo mpanolotsaina avy amin'ny commune 7 mandrafitra ny distrikany Manitsara no nomena toromarika amin'ny fahaiza-manao sy mikaroka loharanom-bola sy fanatsarana ny fitantanana ny commune nandritra ny fionan'izy ireo tamin'ny lehibe ny faritra Sofia. Georges Arsan rarena solidarina no mitatitra ny vaovao. Niona mivantana tamin'ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolotsain'ny tanàna avy amin'ny commune 7 mandrafitra ny distrikany Manitsara ny lehibe ny faritra Sofia. Ka nandritra zao fionana izao no nanomezan'ny lehibe ny faritra ny toromarika tamin'ireto olombofidy ifotony reto ny fanatsarana ny fitantanana ny commune. Mametraka ny tadindokanga manome toromarika amin'ireo ben'ny tanàna sy ny lehibe ny président conseil amin'ny fanatsarana ny fidiram-bola amin'ny fanatsarana ny fitantanam-bola amin'ny fanatsarana ihany koa ny teto-pampandrosoana rehetra manerana ny commune izay mandrafitra ny distrikany Manitsara. Ny lamina ny resaka ny zotra ny adihevitra ary nahitana vokany. Zava-dehibe tamin'ireto olombofidy ifotony reto ny fisan'ny izao fionana izao. Azonay voarainay ben'ny tanàna sy ny filohan'ny filan-kevitra ny commune magnerana district zany ny toromarika sy ny fagnazavagna natany lehibe ny faritra miaraka amin'ireo
directeur régionaux miaraka taminazy le zany mbola mameriny fisoragna ho anazy zany zahay be ny tanàgna nohony izy nagnome zay toromarika nohony izy tsy niala zahay be ny tanàgna ary nantsofy nagnamay zany zay toromarika afahagna magnandrindra ny asa satria sarotro ny asa mahabe ny tanàgna zay tsisy école moa zany nidiaviny tamizio ka nandritra n'izao fiorana zao narotiny lehibe ny faritra Sofia nandravonana ny disadisa izay nisy teo amin'ny Sotrabe sy ny be ny tanàna taty amin'ny district ny Manitsara. Vao ny fankalazana ny 7 Martsa efa miomana amin'ny fanamariana ny tolom-panafana 727 ny any Morondava amin'izao fotoana izao. Maro ny hetsika ho tanterahana izay nampahafantarina ireo tompona ndraikitra voakasika ny ho fizotriny araka ny loha hevitra napetraka ho amin'ny fankalazana ny amin'ity 7 Martsa 2022 ity. Tsirokavana Christine Andry Marsan. Tolom-pahafahana fanavaozana ny fitiavan-tanindrazana io no loha-hevitra ho fanamarena ny 7 Marsa 1770 770 taona teoriana tsaroana foana ireo mahery fo ary ireo raha latsaka tamin'izany noho ny fitiavan-tanindrazana. Ny zara roa mazava tsara ny hafatra nampitan'ny prefeny Morondava nandritra ny fananganan-tsaina dia ny fanamariana ny faha 770 taona ny tabataba ny 7 Marsa ary ny faharoa kosa ny fidirana amin'ny fisoratana anarana biometrika. Raha ny fandahara-potoana ho amin'izany fanamariana izany eto Morondava dia ny zoma amin'ny fitora alina hisy ny horona tsara mihetsika fanehoana ny zava-nisy tamin'ny tabataba 770 ho famohafohana ny fitiavan-tanindrazana ka manoloana ny Brown commune no hanatanterahana izany. Ny asabotsy tolakandro amin'ny 10 ora hariva fotoam-bavaka fraisam-pinoana tariny FFKM izay hatao ao amin'ny FLM Andakabe. Ary ny alahady maraina kosa ivo ny fanamariana dia eny amin'ny tsangambaton'ny mahery fo ny lanonana rameramila zay hotari ny prefet ka harahina fametrahana voninkazo ho fahatsiarovana ireo ray aman-dreny namoiny ainy tamin'ny 770. Ny loha hevitra amin'ity taona ity dia ny hoe tolom-panafahana fanavaozana amin'ny fitiavan-tanindrazana. Tolom-panafahana fanavaozana amin'ny fitiavan-tanindrazana. Herinandro izy io amin'ny farana amin'ny lahady dia natombotsika amin'ny fananganan-tsaina ny zoma amin'ny 7 eo arakaraka fa miankina amin'ny DRCC sy ny commune dia isy ny fandefasana horonan-tsara mamofo ny fitiavan-tanindrazana toy ny horonan-tsara Iltsivery tabataba. Ny asabotsy amin'ny 10 ora hariva dia fitaom-pivavahana iraisam-pinoana ao amin'ny FLM Mandakabe. Ny alahady dia io no ivony 29 Mars ekena fa andro lahady izy io fa ny adidy amin'ny firenena koa tsy maintsy tanterahantsika dia isy fametrahana fihezam-boninkazo eo amin'ny tsangambato manamarika ny 7 Marsa. Ity ihany koa no fananganan-tsaina voalohany natreny lehibe ny faritra Menabe Vonjimaika ny lieutenant colonel Onésiforo Philippe ka nanamafisany ny fangatahana fiara-miasa amin'ny herivelona rehetra mba hisiany fampandrosoana haingana ato amin'ny faritra Menabe. Fomba vaoafa nanamarika ny datany 1 Martsa kalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny trisomie 21 ny tany Fianaratsoa atao amin'ny centre fanovozan-tsoa any an-toerana izay manabe ireo ankizy trisomie no nanatanterahana ny hetsika raha ity tatitra hoetiny Aina Randé Narson sy José André Narson ity. Dia zaza folo eo no beazina eto amin'ny ivitoerana fanovozan-tsoa isa zaza afakely manana ny toetena trisomika. Nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny trisomie 1 izy ireo marina isaky ny 1 Martsa. Lohevitra no banjinina hiara-hanohitra ny fahatsiarovan-tena irery. Izahay atao amin'ny centre moa zany dia manabe sy mitaiza ny ankizy trisomika. Tsy avela hirenireny sanatria hoe ifikifika ilikilika ireo zaza ireo fa beazina toy ny ankizy rehetra. Tsy hirery intsony izahay fa manana olona mpanomana ary izany mbola angatahana eto etoany ny hoe azavela irery re izahay, azavela irery ny ankizy fa mangataka tolon-tanana sy fanampiana avy amintsika
sy hoe vesatra izy ireo sy sanatria hoe manana fahasampiafana amin'ny olona rehetra dia hoahelikilika fa olombelona mitovy amin'ny olombelona ihany. Ankizy manana zo hianatra be azy dia izay no antom-pisianay. Aza misalasala manantona anay ato amin'ny centre fanovozantsoa eto Isa satria izahay dia mandray an'izay ankizy izay afaka ho be azy na sy ampianarina aty ihany koa. Dia samihafa na ny ahoan'ireto ankizy ny talentany, teo ihany koa ny varotra fampirantiana ny asa tanan'izy ireo no isan'ny nanamarika izany etsim-pankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny trizomia. Fa ny farany herinandro teo ihany koa no nanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny poezia sy ny angano, fotoana nanomezana sehatra ireo tanora sy ireo mpandala izany kanto izany ny hetsika ka samy nanana ny nanamariana azy ny faritra tsirairay indray rahantsika miaraka ireo vaovao mahakasika ny poezia sy ny angano izay. Afaka ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny angano sy ny poezia taty amin'ny faritra Itasy izay natao tao amin'ny Kilaky Soavinandriana. Akoatra ny antsatononkalo sy ny fitantarana angano nandraisan'ireo mpahay asa soratra izay tonga teo dia nisy ihany koa ny velakevitra mahakasika ny Zizira Bervelo izay mankalaza ny 520 taona ny arana tamin'ny diadema. Tanjon'izao fankalazana ny andro maneran-tany rososina izao ny fanomezan-danja an'ireo mpiangaly angano sy poezia ary fampitana amin'ny taranaka faramandimby ny sotoavana sy ny kolotsaina finosiny zany angano sy poezia izany. Nanome voninahitra izao hetsika ara-kolotsaina ny tanterahana teto amin'ny Kilaky Soavinandriana izao ny talepatra ny serasera sy ny kolotsaina ty Itasy, ny coordonnateur de la cellule de coopération et de partenariat eo anivon'ny ministère ny serasera sy ny kolotsaina. Ny avy ao amin'ny commune na ambony vohitra Soavinandriana izay nosolon'ny lefitry ny ben'ny tanàna tena. Teo ihany koa ny filohan'ny sampana Fipima Soavinandriana Ivony Gasikara. Fomba iray nampiasain'ny taolo fahiny nentina hampitakafatra sy hanabeazana ny fiarahamonina ny angano sy ny poezia, nampitombo fahalalana sy fahendrena. Hadino izany ankehitriny noho ny firoborobony haitao aintin'ny fanatotoloana ka lasa very ilay soatoavina raketiny. Izahina ny hameloma maso izany indray. Malena ireo ankizy ny mandrefy tantarana angano sy fihainoana poezia hitantaratra amin'ny endrik'izy ireo fa mankafy tokoa satria tsy misy mpitantara angano. Izany indrindra no nahatonga ny fitalevam-paritra ny serasera sy kolotsaina tsy moatsanana hamerina indray izany kolotsaina manabe ankizy ho olombanina izany ho fanily miampita ho an'ny taranaka faramandimby. Nandritra ny fanamaren'ny andro maneran-tany ho an'ny poezia sy ny angano dia nisy ireo hetsika nanomezana setra ny ankizy natao tao mbalaky niny fokontany morafeno ka ho fampifaliana azy ireo dia nomena vatomamy avokoa. Eno ianao Gasikara no nikelezanay na fatratra hatramin'izay ka hatramin'izao. Eno no ianao no nampiam-patanana ka ny aretana ny zaly tamin'ny fanjanahantany fa noho ny akantonao Gasikara no nampihiratra indray ity masoko efapahana sy tongony itomany. Tanora mpianatra ny solotena avy amin'ireo komina rehetra mandrafitra ny distrika na Andramasina no nitondra ny anjara birikiny tamin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny angano sy ny poezia ho an'ny faritra Analamanga. Izy ireo no mikabary ny tanany andraikitra mahatony an-danonana ary nanentana tamin'ny alalan'ny antsatononkalo sy ny dihy. Nasehony mazava fa tsy mijery fotsiny izy ireo fa miaina sy mampita ny kanto sy kolotsaina malagasy. Nitarika ny hetsika ny taleparitry ny serasera sy ny kolotsaina ary nanome hafatra ho an'ireo tanora ny amin'ny anohizana an-trany ny ezaka amin'ny fanandratana ny kolotsaina. Nanamarika ity hetsika ity ny lalao famaranana ny fifaninanana tononkalo izay nitondra ny lohahevitra momba ny fitiavan-tanindrazana. Teo koa ny fanomezana mari-pakasitrahana ho an'ireo rehetra nandray anjara ary ny fitantarana angano ho an'ireo mpianatra madinika. Amaranantsika ny vaovao an-tsary amin'ny ity atoandro ity ny fikaonan-doha-paritra izay tanterahan'ny polisy pirenena izay mbola ao anatin'ny fikaonan-doha sy fakakevitra isa-paritra amin'izao fotoana izao. Isan'ny diniana manokana ny fanatanterahana ny asan'ny polisy eny Ankanja mba hanampiana ireo vahoaka sy hametrahana ny fandriampahalemana anatin'ny tambatsara no hanarahantsika ny vaovao mahakasika izay. Fagnatsarana ny fomba fiasan'ireo polisy eny amin'ny lalana sy fandraisana olona eny amin'ny birao ho lavitra ny kolikoly.
ao koa ny fampitaovagna ny polisy amin'ny fanatanterahana ny asany sy fijerena ny maolona no isany voaresaka nandritra ny fikonandoam-paritry ny polisy pirenena tato amin'ny fiteleovam-paritry ny filaminam-bahoaka Sava. Malalaka ny fanehoan-kevitra amin'ny dinika fakan-kevitra ho fagnatsarana ny asa sahan'ny polisy pirenena mba hamaly ny filan'ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana amin'ny lafiny fampandrina fahalema. Takena amin'izao fitondrana fagnavaozana izao ny fagnatsarana ny fomba fiasa amin'ny lafiny rehetra. Hoy kosa ny lehibe ny faritra Sava nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fikonandoam-paritry ny polisy pirenena no tsiteny fa mitaky filaminana ny asa fampandrosoana. Polisy manakory no eritreretinao ho isy amin'ny taona 1.3 io no fagnontaniana apetraka ho an'olona tsirairay amin'izao fikonandoam-paritry ny polisy pirenena izao. Tsara ny manamarika fa ny taona 1.3 no ankalazana ny fahadimy 70 taona ny joroan'ny polisy pirenena malagasy. Amin'izao vanim-potoana ny fanaovana izao dia samy mieritseritsy ny ampandroso ny departemanta misy azy ny ministera tsirairay. Nisy ny fikonandoam-paritra fanaterahany ny politika ny ministera ny filaminam-bahoaka sy ny fitondram-panjakana mahefa teto amin'ny fitalaovam-paritra ny filaminam-bahoaka fitovinana dia ny hampandroso ny asa sy fiainan'ny polisy ahafahana mametsaka ny polisy nasionaly amin'ny taona 1932. Ny tanjona dia hamaritra mazava ny hoavy mamiratra ny polisy pirenena ary ahafahany manome tolotra tsara sy menjika eo amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Ny natao dia lancement officiel ny assise régionale de la police nationale. Izay zany na tsisika teo satria efa nisy ny assise nationale. Isy maintsy mila fakakevitra ny aty amin'ny régional mba ahafana mampita ny hevitra marobe izay manditahita ny marary ny polisy, ny anasarana ny polisy hoe inona zavatra anasarana ny asan'ny polisy ty ka anasoavana ny vahoaka ka tongavana amin'ny tanjona dia ny fiarovana ny ain'ny vahoaka sy ny fananana. Ao anatin'ny fanasarana ny asan'ny polisy ny fampitaovana manaraka ny toetrandro. Ao ihany koa ny lafiny maolona satria ny polisy dia olombelona ihany koa ny asaraina koa zany amin'ny mahapolisy azy sy amin'ny mahaolona azy. Ka ny tanjona zany dia eo amin'ny 10 taona eo satria horizon 1.3 no tratrary. Tsy midika hoe any isika vao miboaka azy fa manomboka zao zany efa apetraka io zavatra io eo anatrehany fitondram-panjakana. Ny afatra dia sotra. Ny fandriam-pahalemana dia tsy dia asan'ny polisy irery ihany fa asantsika mianakavy. Ny fifanomezan-tanana no zava-dehibe ampisin'ny fandriam-pahalemana satria ny polisy dia tsy ahenika nisy natokantranony tsirairay fa ilaina isika hanome tanana ny polisy pirenena. Izao fikonandoam-paritra ny polisy pirenena ataony fitondram-panjakana izao dia mba hisiany hoavy mamiratra ho lovay ny taranaka faramandimby. Ie dia tapitra ihany koa ny fampahalalam-baovao tamin'ity atoandro ity fa mialohan'ny sarantsika dia tsara ny mampatsiafa ny 5.3 ny asa fanarenana ny Tomasina no vita amin'izao fotoana izao raha nitatitra no entin'ny unité de coordination any an-toerana tao anatin'ny 2 herinandro ny tsanganana izay. Dia mankasitraka ireo namana teknisiana sy ireo namana mpanao gazety any amin'ny faritra sy avy eto Antananarivo ny sala tamin'ny fanatotosana ity vaovao an-tsary tamin'ity atoandro ity fa indrindra tsy adino ny mankasitraka anao ny atokantrano any nanaraka hatramin'ny farany ny vaovao an-tsary izay natolotra anao teto tamin'ity androany ity ka dia mametraka ny veloma mandra-pioana ho amin'ny manaraka indray tena koa tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko.